iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanànankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Miarabanao namako malala manaraka ny fandaharana, misaotra anao ihany koa tsy mahafoy manjoy hatrany izao fandaharana izao. Jesosy Kristy ilay manao fanelanelanana manokana ho antsika, manao fanelanelanana manokana ho antsika. Romana 8:7. Iza no manameloka? Kristy Jesosy efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty ka mitoetra ao an-tanànankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no manameloka? Tsy misy manameloka antsika intsony satria Kristy efa maty noho ny fahotantsika. Raha ny fahotantsika zany, ny karazam-pahotana rehetra izay nataontsika efa nentin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, efa naleviny tao amin'ny fasana. Iza no hanameloka antsika? Efa nambaran'i Kristy fa marina isika, efa nentiny fahotantsika. Ahoana ny ahafahan'i Kristy manamarina antsika? Tsotra kely, tsy mila raiki-poy be deabe, tsy mila ezaka goavana avy amintsika, tsy mila vola be, tsy mila teoria be deabe. Tsotra ny fomba hanamarinan'i Kristy antsika. Manaiky an'i Kristy ho mpamonjy ny tenantsika manokana, manaiky azy dia izy no hanamboatra ny fiainantsika rehetra. Mandray azy ho mpamonjy ny tenantsika manokana dia izy no hanamboatra, andamina ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Tsy misy asa be deabe tokony ataontsika eo amin'ny famonjenantsika ary tsy vitantsika izany. An Jesosy zany, fa ny anjarantsika manaiky ho amboaran'i Jesosy Kristy. Zao teneniny Jesosy eo, matoa ianao, hitanao fa very aho, very mandrakizay tany amin'ny fandringanana, nafoinao nefa ny seza fiandriananao ka maty ho ato eo amin'ny hazo fijaliana ianao. Ny loza sy ny ozo ny fahaverezana izay tokony niatra tamiko dia efa nentinao Jesosy eo, mitolo-batana aminao aho, vonjeo aho Jesosy. Ren'Andriamanitra ray, henon'Andriamanitra ray, ny vavaka rehetra ataon'ny lehilahy sy ny vehivavy torotoro fo, ny feontsika mitalao eto amin'ity tany izay feno fahotana ity, henon'Andriamanitra ary vonona Jesosy hanalalana antsika manoloana ny fitsaran'Andriamanitra. Aoka ho sandratra amin'Andriamanitra mandrakariva ny vavaka, aoka tsy atao amin'ny anaran'olombelona zany vavaka izany, fa amin'ny anaran'ilay misolo vaika antsika teo amin'ny hazo fijaliana, amin'ny anaran'ilay mpisolo vavantsika, amin'ny alalan'ilay mpanalalana antsika, dia Jesosy Kristy. Mandray antsika ho toy ny sakaiza tsara indrindra Jesosy, ary manokatra ny tanam-pitiavany hamina antsika Jesosy Kristy. Zao ny voalaza amin'ny Jaona 9:19 sy ny 7:20. Jaona 9:19 sy 7:20. Amin'izany andro zany dia angataka amin'ny anarako ianareo, ary tsy milaza aminareo fa izao no angataka amin'ny iray ho anareo, fa ny iray dia tia anareo satria ianareo efa tia ahy ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny iray aho. Teny fikasana manao ahoana loatra no omeny Jesosy ho antsika? Izaho angataka amin'ny iray satria ianareo efa tia ary rehefa tia ianareo dia ho tiany iraiko ihany koa. Iza ny manameloka antsika? Tsy misy manameloka. Miala maina i Satana ilay mpiapanga antsika eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra satria efa nafany Kristy noho ny rano isika. Hitanao Andriamanitra fikiro zany teny fikasana izany fa ho tanteran'Andriamanitra aminao hivavaka isika. Misaotra anao zay Jesosy eo fa mamy loatra zany teny fikasana mampahery, mandalo fitsarana ny anaranay, kanefa eo ianao Jesosy manafaka anay, manadio anay, manamarina anay ary manamasina anay. Ekeo ny fanoloran-tenana isan'andro ary hamasino izahay
noho ny anaranao jesosy tompo amen.